Aliny sabotsy fa 20 ny volana jolay taona 2024 manatitra ny arahaba ao mba mpirarintsoa asika rehetra manaraka ny fandarana aleresahana no misehatra amin'izao alina izao. Manasa antsika ihany koa anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ety am-piandohana dia tsara foana ny manamarika sy mampatsiahy antsika fa dia azonao tao tsara ny manaraka mivantana ihany koa ny fandarana ao amin'ny pejy Facebook ny Record Madagascar ao eo ihany koa ny any amin'ny Blue Line sy ny any amin'ny Canal Plus. Dia ovay ny fandarana ao amin'ny tian'ny oalina ity ary dia Andriamatoa Andrianay Vomahefason tia nombana Tsiriniaina taleparitry ny fanabeazam-pirenena itasy miaraba tompoko ary dia mankasitraka anao nanaiky asay ny fandarana aleoresahana anao misehatra ho amin'ny tian'ny oalina ity. Miaraba tompoko. Eny ary araka izay hoe taleparitry ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny faritra itasy izay mazava ho azy iresaka besaka mikasika ny fanabeazana sy ny manodidina sika ho amin'ny tian'ny oalina ity manana eo amin'ny ora iray eo sika iresadresahana an'izay amin'ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena itasy izay amalina ihany koa ireo ataoko hoe fanontaniana manitikitika antsika rehetra ao anatin'izay tontolo ny fanabeazana izay ezahako entinety moa zany izay fanontaniana izay mba ifampiresantsika isy ny loha-hevitra maro samihafa ihany koa izay voaboasana ato anatin'ny fandarana amin'ny tian'io ity dia manasa antsika hatrany anaraka an'izany hatramin'ny farany. Fanontaniana voalohany angamba ny Andriamatoa Tale mikasika indrindra ny fanadinam-panjakana CEPE sy ny BEPC izay vao vita tsela zay rehefa saika nyvaly avokoa raha ho an'ny BEPC moa zany dia efa saika nyvaly avokoa izay fanadinam-panjakana izay mino fa manakambara betsaka ianao mahakasika an'izay resaka fanadinam-panjakana CEPE sy ny BEPC izay indrindra raha ho any amin'ny faritra itasitsika. Ny voalohany aloha dia ny fisaorana an'Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao satria ninona fikasantsika, ninona fanasanareo raha tsy izy no mandahatra zany dia tsy ho tanteraka izany zavatra rehetra izany. Manarak'izay dia isaorana ianareo télé record zany no asan'ny tenako ho amin'izao fandarana manokana izao isaorana ny mpanentana mafitrika, ny teknisiana rehetrarehetra, ny télé amin'ny ankapobeny ary isaorantsika koa ny mpijery zany izay manongila tsofina sy manongila maso jerentsika amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana moa dia hoe nanao ny fanadinam-panjakana ny anay moa zany atao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia ny tena hoe fanadinana endraketanay moa zany karakarainay manontolo dia ny CEPE sy ny BEPC. Io zany dia nizotra atsara tamin'ny ankapobeny zany tany amin'ny faritra itasy izay tena ararotoketo zany zao ataoko hoe fanasanareo anazy zao hitondrako ny fisaorana feno sy mitafotafo ho an'ireo izay mikarakara rehetra, ny mpampianatra, ny mpandrarany rehetrarehetra zany tao anatin'ny direny itasy fa tena nampiseho ataontsika hoe conscience professionnelle angamba malaza azy teny frantsay fa tsy teny baiko malaza azy satria dia tena nanisy arany ny atao hoe fahasahiranana fanenjehana ny ataontsika hoe centre d'examen ireny nisy ihany koa ny olana kely ny eny antsefatsefana eny satria mbola misy ny sasany mbola tsy nahazo vacation, misy arere ny vacation tany aloha tany izay saika nampisy olana kely moa tao amin'ny sisikony teo amin'ny fitsarana zany izay sa teo amin'ny ankapobeny mihitsy zany mbola misy kely indraindray ny arere indrindra moa olana kely ohatra tao amin'ny sisikony Soavinandriny teo amin'ny resaka fitsarana hoe somary nisy niteny an'izay zany mpampianatra raha niteny an'izay zareo nampatsiahy zareo fa zareo dia tena hoe nanana ilay finiavana tsy hanao sorona ny zaza malagasy tena akasitrahako dia ohatr'izay daholo zany tao anatin'ny direna ny tasy nanana an'izay ilay hoe fitiavana an'ilay zaza malagasy, ny fitiavana an'ilay fanabeazana
dia tena isaorako, akasitrahako, tena avy amin'ny foko izany zavatra izany. Nisy ve ny mety hoe fifampiresahana manokana na hoe fifampiresahana mialoha nisy iny izay hoe afirin-drany ny resaka ataoko hoe fiambenana ny fanadinam-panjakana sy ny fitsarana ny taratasym-panadinana ihany koa teo amin'ireo mpampianatra voakasika sy ny teo anivon'ny drainina itasy. Ny ao anatin'ireny fikarakarana rehetra ireny moa indrindra fa ny fanadinana dia misy daholo zany ny ataontsika hoe andraikitra isan-tsokajiny. Misy ny atao hoe chef de centre izay eny amin'ny centre eny zany izy, misy koa ny chef Cisco ary misy ny ataontsika hoe ny draine zany sady manao ny supervision, eo koa ny fanentanana amin'ny lafiny rehetra. Dia nisy foana moa izany ny zahako izay amin'ireny ataontsika hoe réunion préliminaire ireny izay tratra zany dia nilesahana nampahirezina. Nisy koa ny fanomezam-panazavana ho an'ilay mpampianatra zany. Amin'izao fotoana izao zany efa milamina izay ve sa hoe mbola andalana kely ihany koa mety hoe fijerena ny pitsopitsony mikasika an'izay Andriamatoa Dalea? Isaorana an'Andriamanitra lehibe moa zany fa efa milamina daholo raha mahakasika ny drainina itasy manokana. Raha ho an'ny CEP sy ny BEPC ihany koa moa zany raha vao hoe miresaka an'izay tsika ankoatran'ny hoe fizotra ny fanadinam-panjakana dia resahana betsaka ihany koa ny mikasika ny vokam-panadinana. Nanahoana izay vokam-panadinana izay raha ho any amin'ny faritra itasy manokana? Ho an'ny tamin'ity taona ity moa zany dia azo lazaina hoe tsara. Tsara ny vokatra na ny CEP na ny BEPC zany tsara. Raha oharina amin'ny efa vokam-panadinana hatramin'izay zany dia voatazona foana zany ilay nivoan'ny mpianatra sy ny vokatra zany. Eny ary somary hiverenantsika kely eo ihany izay rehefa avy eo raha ohatra hoe mbola misy ny fotoana satria ezahantsika gerena ihany koa mialatsiny amin'izay teny frantsay fa tsy teny baiko Andriamatoa Dalea teo ndrindrantsika ny fotoana dia ezaka mivadika aloha hevitra ihany tsika fa raha toa ka hoe misy fotoana kely na mbola manana fotoana kely any amin'ny fiafarany fandarana dia ezahana hiverenana ihany ireo loha hevitra ireo mikasika ny fanontaniana manaraka sady ataoko hoe tsy dia miala lavitra an'izay ihany koa angambany raha efa niresaka somary hoe olana kely ihany sika teo Andriamatoa Dalea rahantsika mahita fa anisan'ny olona mpampianatra foana hatramin'izay ary tatoato izay moa somary efa nentiny teo anivon'ny sendika ihany nisy ny efa hoe nivata amin'ny ampahany nisy ihany koa nefa ny fijerenana ireo mpampianatra raha ho any amin'ny faritra itasy manokana manahoana ny fandaminana sy ny fandrindrana amin'ny hoe resaka indemnité de cré, indemnité de logement izay anisan'ny mampitaraina ny mpampianatra ihany koa amin'izao fotoana izao manahoana ny mety hoe fandrindrana an'izay raha eo anivon'ny taliparitra ny fanabeazam-pirenena any itasy manokana. Izany resahana izany moa zany dia tsy hoe mahakasika ny mpampianatra ao amin'ny drainina itasy irery fa mpampianatra manerana ny Madagasikara dia nanontany hoe manahoana ilay izy. Io zany mety ity fotoana ity zany dia fisaorana be dia be foana koa ny anisan'ny amena an'ity fotoanantsika anio ity satria nisy zany tena ataontsika hoe dingana goavana nataon'ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao. Raha tsy resaka aminao fotsiny ary andro hoe mahakasika ny indemnité de logement. Izany indemnité de logement zany ny ao anatin'ny bon de caisse-ny mpampianatra dia 14 000 ariary izay foana. Teo aloha teo zany talohan'izao fitondrana izao dia efa nitolona foana moa ny mpampianatra satria inona moa vitany 14 000 ariary, 4 sy 1 alina ariary. Dia nisy ny fangatahana ny hoe ampisondrotana an'io. Dia teo aloha zany io efa ataontsika hoe raikitra hoe ho ampiana 36 000 ariary, 4 alina ariary. Izany hoe mbola kely ihany nefa izany raha hoe oharina amin'ny vanim-potoana za tsy teny hoe tsisy dikany satria za tsy mahavita 4 alina ariary fa mitovitovy amin'izay angambany. Kanefa niala ihany fitondrana teo aloha fa mbola tsy tafiditra izany 4 alina ariary izany. Ankehitriny moa zany dia efa ireny hitantsika ireny fa efa hoe andeha izy io ny 200 000 ariary amin'ny indemnité de logement. Dia tena zavatra goavana za tsy hamerina an'ilay fomba fitenenana hoe tsy vita tao anatin'ny taona satria terme politique zany fa na zany amin'ny maha-mpampianatra fotsiny dia tena makasitraka tena tsy haiko hoe afiry eny fa tena hoe izay vao mba hita mihitsy hoe tsy fiatsaram-belatsihy
le fanampiana le anda mitety logement fa tena mba 200 000 ariary raha hoetsy kosa aloha zany mba efa ataoko hoe mety mba efa mahaofa trano atonotony de ohatr'izay koa ny anda mitety degré zany efa neken'ny fanjakana ho alefany ny ataontsika hoe 150 000 ariary de isorana be mitafitafy ihany koa tiako marihana fotsiny zany hoe indrindra aty amintsika aty amin'ny fanabeazana zany tsara foana zany ny mahay mankasitraka ny fahaizana mankasitraka tsy midika fisolelahana ny ankizy kely any amigarabola moa efa mahay le tsenjera raha misy manome zavatra ao anao de sy ny sisa fa ny zalo de mankasitraka mihitsy ako ary ny mpampianatra any amin'ny fahatritasy manokana de tena mankasitraka amin'ny fitondrana amin'izany ezaka lehibe ataony. Mazava ho azy hoe nao moa zany aloha mety hoe akaiky indrindra nireo mpampianatra amin'ny mahataly paritry ny fanabeazam-pirenenanao any amin'ny faritra Itasy. Mazava ho azy hoe ireo mpampianatra rehetra any amin'ny faritra Itasy dia anantonao hitondra ny fitarainana, ny fangatahana maro samihafa, anisan'ny fangatahana somary re matetitetika ihany koa tato ato satria moa zany zahay eto anivonivoko akora Madagasikara dia tsy miainga amina hoe feo eny loatra tamina tambazotra tserasera na indrindrindrindra ihany koa na hoe tany amin'ny télé na fahitalavitra raha fa miainga amin'ny zava-misy eto amin'ireo akora Madagasikara mihitsy zany hoe mety misy fampetsoana mpanao gazety nisy ihany koa ny fanasana ireny tompon'andraikitra mikasika ny fanabeazana sy ny fampianarana maro samihafa ireny. Anisany misindriana izy ireo ihany koa Andriamatoa Taleny mikasika ny resaka hoe tsy fampifanakakezana angamba ny rano marimarina kokoa nireo mpivady samy mpampianatra. Misy mpampianatra samy mpiasa mpanjakana, ny iray ohatra misy eto Antananarivo, ny iray any Fianarantsoa, manahoana ihany koa ny mikasika an'izay sy ny indrindrindrindra ihany koa ny fomba fijerinao an'izay dia sady ampifanarako amin'izay fanontaniana izay ihany hoe manahoana ny mety hoe fandrindrana ny fandraisana n'ireo fitarainana na karazana hoe fanamariana ho entin'ny mpampianatra sy hitondrana an'izay aty anivon'ny ministera foibe ihany koa. Tonga ngamba aloha de le farany novaliko hoe ny fitarainana io zany ataontsika hoe administration ny resaka de misy foana zany atao hoe antanatohatra zany administration zany raha misy ny fitarainana na misy koa ny fankasitrahana tsy voatery fitarainana de misy zany ny antanatohatra ekaran'izany avy any amin'ny zapy ny établissement ny Cisco sy ny Dren de anjaranay foana zany atao hoe mampita an'izany aty amin'ny ministera foibe. Ny mahakasika ny hoe rapprochement tianao tenenina rapprochement de logement ngamba nisy zay de ménage izany zavatra zany moa zany de efa politika ankapobean'ny ministera izay tarihan'ny ramatoa minisitra de efa hita izy zany araka ny teny efa manao ezaka mahakasika an'izany zany de akasitrahana ihany koa zany izany zavatra rehetra. Ao anatin'izay tsy sy ny fanavahana amin'ireo fitarainana sy fanamariana maro samihafa fa dia hoentina soamantsara rehefa niainga avy eny amin'izay antanatohatra izay dia hoentina soamantsara aty anivon'ny ministera. Izay indrindra le fanavaozana. Ny fanavaozana moa zany misy concept politika, misy concept philosophique. Philosophique zany mahakasika ny any amin'ny toe-tsaina. Dia zany zany anisan'ny toe-tsaina zany hoe tsy misy fanavahana zany, tsy misy favoritisme amin'ny asam-panjakana rehetra fa de ny rehetra dia raisina mitovy daholo. Nitsindriky kely mihitsy izay fanontaniana izay Andriamatoa Taleny satria tsy azontsika ho ditsita ny zava-nisy teo aloha satria nisy an'izay indrindra ary maro mpampianatra no nanao an'izay fitaranana izay fa tsy hoe namorona akory izay teto amin'ny akora Madagasikara fa maro mihitsy hoe rehefa ohatran'izao dia somary misy fanavakavahana kely, jerena kely ny loko politika, ny tolona ve ty mpampianatra ty sa tsy ny tolona, izay no saika izay indrindra no antony nametrahako an'izay fantany izay tsy misy an'izay tsony hoe amin'izao fotoana izao fa dia tena hoe zay ma le fanavaozana de izany zavatra teneninao zany tena nisy teo aloha na ny tenako izao ary de victime zany fanavahana zany couleur politika na tsy ao anatin'ny politika rehefa tsy hitananohana ny raha ianona sy anona de za moa somary bebe principe zay de
victime atao anatin'izay satria tsy dia nety tampo loatra ilay solelaka be fahatany. Eny ary raha mijery ny endriky ny vahiny ihany koa tsika androany endrianay vao maefa santy nombarina tsironena dia efa sady mpitarika sendika ihany koa ianao ary anisany ataoko hoe nandray anjara ny teny foana tamin'ireny tolona izay natao tamin'ny volana septambra sy ny teo aloha teo ireny manao ahoana ny mety hoe mbola hitohizan'ny ady sisika izay efa natomboka amin'izao fotoana izao matetika moa izany araka nambaranao teo hoe sanatria ve isolelaka tsony fa tsy isolelaka fa mbola hanohan'izay ady sisika izay hatrany mbola vonona hatrany hitondra ny marary indrindrindra ho an'ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana aiza ho aiza ny mety hoe fitondrana ireo etaentan'ny mpampianatra sy ny etaentan'ny fanatsarana mihitsy ny amin'ny ankapobeny ny tontolon'ny fanabeazana. Marina mihitsy ny teninao satria ny tenako dia mpitarika sendika tena nitolona foana. Nitolona izany satria ohatran'ny hoe mamerimberina foana fa izay moa ilay hoe teo aloha tsy napetsaka ny zavatra nisy teo fa ny tenako moa izany izao amin'ny mahadiraina izao dia efa tsy mitantana ilay sendika intsony mba tsy hisiany ny eritreritra ohatr'izay hoe sanatria eritreritra hoe raha ihany tsy eo amin'ny sendikany Italia na ohatr'ohatr'izany dia tsy misy an'izay satria ampitoviana ny rehetra izany. Ny fitantanana ny sendika zany dia efa nomeko ny SG sy ny coordonnateur national anay fa izaho zany talepahatra na ny tasy dia any rehetrarehetra zany. Ny rehetrarehetra mitovy daholo ny traitena ny cas ny mpampianatra rehetrarehetra zany. Eny ary ao anatin'izay nambarako teo izay hoe mbola hitovy ny ady sisika amin'ny fitakinana ihany koa mety hoe fanairana angamba ataoko hoe fanairana angamba any fitondram-panjakana eo amin'izay hoe tontolon'ny fanabeazana sy ny mpampianatra izay. Itoy ny fandraisana ny etaentan'ny mpampianatra. Izaho moa zany izao lasa ohatran'ny hoe aty amin'ny côté ny fanjakana zany izao kanefa na izany na tsy izany tsy azo atao ny hoe manadino an'ireo zavatra efa takin'ny mpampianatra dia izaho zany anisan'ny hoe mitransmettre amin'ny lehibeako any lehibe rehetra any satria izaho eo antonontonony misy anahy. Izany lasa sady mijanonao mpanelanelana ihany koa anatin'izay. Ao anatin'izay fa izaho kosa aloha zany efa miteny hoe efa tena manao ilay fanjakana. Manao ilay fanjakana izay mampatonga anahy hoe mila mahay mankasitraka isika dia mila manana ihany koa ny ataontsika hoe faharetana satria ny zavatra rehetra tsy ho vita ao anatin'ny iray volana. Iny zany resaka atao hoe vavam-panaty rakena fotsiny rehefa ohatra hoe nizao asesika satria ilay dingana vita amin'ny fanjakana aloha raha ho an'ny fanabeazana manokana hitako hoe tena fa betsaka izany ilay izy dia mila manana atao hoe faharetana isika. Izay no mahatonga ny ataontsika hoe ny any amin'ny firenena hafa mahavita zavatra goavana satria ny vahoaka manana faharetana izany. Raha hiteny hoe muraille de Chine ohatra zavatra mampalaza ny Sinoa dynastie maromaro ny fandimbo ny tantana izay vao vita izany zavatra izany. Dia efa izany nefa ny mahita indray raha amin'ilay fitondrana fanavaozana izao hitako hoe haingana be tsy napoziko ho anahy manokana satria ataoko hoe mbola tsy ampy herintaona be dia be ny zavatra efa vita ny 14% ireo indemnité isan-karazany ireo ny resaka kely hoe ny lalana sy ny sisa dia tsy resaka ohatran'izay intsony satria tsika ato anatin'ny tontolon'ny fanabeazana. Mbola hijanona kely amin'izay hetsika sy ny tolona izay natao izay tsika raha hoe resadresahana sy fitopitiana inona avy tao anatin'ny hetsika no efa hita hoe tena mandesy mizotra amin'izao fotoana izao inona kosa ny mety hoe tena mbola somary hiandrasana ny fitondram-panjakana sy ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana izay anisany hoe nanaovanareo fitakiana ny sesisesy ihany koa tasy tamin'izay hoe tolona nanomboka tamin'ny volana septambra 2024 izay. Ny zavatra nitakiana moa amin'ny tolona ireny dia na eo amin'ilay fotoana hitakiana azy ary dia fantatra hoe inona zavatra mety ho vita foezaka antonony sy ny lavitra ezaka dia ny raha tsy resaka afa-tsy ireo indemnité resahantsika ireo izao ako tamin'izay nitolona ny eritreritra hoe mbola any amin'ny antonony ezaka angamba ny sasany fa ohatran'ny vita foezaka ilay izy fa tsy indemnité ihany moa fa ny resaka tontolon'ny fanabeazana ity betsaka ny zavatra harenina ao ary io tsy resaka ara-bola irery ihany
fa io koa resaka atao hoe famerenan-kasina ny mpanabe zany tsy resaka vola ihany zany fa natao fotsiny hoe ny dépolitisation ny éducation sy ny enseignement zany ao anatiny satria raha ny teo aloha itsika manko tsy maintsy manao ohatry ny karazana étude comparative foana tsy maintsy ampitahana foana le izy raha ny teo aloha zao ny mpanabe zany atao hoe vohosihosy mihitsy ny asiny araka le teninao teo hoe rehefa tsy nanao an'andrianina dia menasena ho affectena ary tsy nananina dia tsy ho apetraka atsy ho arina fa ho alefa any limitrophe maromaro mihitsy ny ohatr'izay dia zany zany anisan'ny famerenan-kasina daholo dia efa hitako hoe mandeha tsikelikely le izy tsy mbola tonga lafatra aloha lasa mitsolelaka indray raha hiteny hoe fa tonga lafatra amin'izao fotoana izao fa hita kosa le ezaka zany. Eny ary mikasika ny resaka ataoko hoe fotodrafitrasa tetikasa mikasika ny fanabeazana indray any amin'ny faritra Itasy ihany ohatran'ny maromaro ihany izy any amin'izao fotoana izao misy ny andalana misy ny vinavinaina ho toto-tsaina aiza ho aiza mikasika an'izay Andriamantoa Tany. Ny resaka fotodrafitrasa mahakasika ny ataontsika hoe tontolon'ny fanabeazana dia tena hisoraka ihany koa izay natao hoe ho feno fisaorana ity fandaharana androany ity ireo mpiara-miombonantoka zany izay manao asa maro any amin'ny faritra Itasy iny resaka sekoly eo zany ny ataontsika hoe any amin'ny resaka cantine scolaire misy mpiara-miombonantoka maro any mbola misy moa fotoana tena hoe iresahana manokana an'izay dia eo koa ny resaka hoe fanorenana fotodrafitrasa vao tamin'ny larobia zao teny ny EPP Mery Mandroso teny Meritsatrosika nisy fitokanana ataontsika hoe salle de classe niarahana tamin'ny fondation Action sy ny association Mikolo Zaza dia hitako hoe miroborobo le izy indrindra moa hatramin'izay fotoana nipetrahako teo zay zany dia tena manao tsy omby aloha zany ny partenaire zany partenaire amin'izany zavatra rehetrarehetra zany mbola ho avy amin'ny fotoana iresahana manokana amin'ireo partenaire ireo na mety akarako miaraka amin'ireo plateau dia hitanareo eo fa tena miroborobo tokoa zany le fiaraha-miasa. Amin'izao fotoana izao ve manahoana ny resaka hoe fahampiny ny fotodrafitrasa any amin'ny faritra Itasy raha somary hijery faritra hafa tsika na distrika hafa mantsiny dia na eo azy izay hoe ataoko hoe fankasitrahana ny fitondrana fanavaozana izay dia mbola marany koa moa zany ireo hoe mangetaeta mba hijerena manokana ireo sekoly izay EPP ohatra tsisy W fa mipetraka amin'ny tany na ihany koa tsy misy tafo ny sekoly sy ny ireny olana izay eritreretintsika hoe mahadinidinika nefa mety tena ho manan-danja be ihany koa amin'ny mpianatra mitarika fahazotoana ho azy ireo manahoana raha any amin'ny faritra Itasy manokana izay tranga izay ve misy dia inona mety hoe antsoavo ataon'ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena dia ampy ihany koa ve ny fotodrafitrasa raha hoe na ny sekoly raha isaksika hoe EPP na CEG. Miresaka ianao resaka fotodrafitrasa hoe ampy misy lafiny roa manko le izy eo le hoe isany dia eo le qualitény hoe manaraka ny zavatra tena ilaina ve dia amin'ny ankapobeny manko eto Madagasikara mbola tsy ampy zany hoe fotodrafitrasa ny sekoly zany fa indrindra moa zany raha hoe any amin'ny faritra Itasy mbola tsy ampy mitovy amin'ny rehetra ihany moa zany fa misy araka le teniko teo misy ny mpiara-miombonantoka tena manao ezaka ary eo koa ny ray aman-dreny eo ny ataontsika hoe ny commune sy ny rehetrarehetra zany izay ny mahafinaritra any Itasy any zany tena misy firaisan-kina zany na amin'ny misy interaction misy firaisan-kina be zany ny mpiara-miombonantoka ny ray aman-dreny any zany dia hitako hoe tia mampiana-janaka koa ny olona betsaka ny faritra tena hoe ambanivohitra ny ray aman-dren'ny mpianatra tsy dia nandeha lavitra tamin'ny fianarana fa zareo tena tia mampiana-janaka dia hitako hoe tsy mikely soroka zany zareo dia izay koa no tena hisaorako foana hoe mahafinaritra ity faritra misy antsika ity izaho moa manentana foana dia fa ampitaina ihany koa moa zany aty amin'ny ministera foibe satria ny resaka W mbola tsy ampy misy fotodrafitrasa efa vita mbola tsy ampy W dia sisy mpampianatra ihany koa dia eo koa ny mpampianatra ihany koa ny mpampianatra moa zany
misy ny atao hoe gestion régionale, amin'ny hoe ahoana ny tokony somary ampifandanjana ny mpampianatra, fa misy ihany koa ny ataontsika hoe fangatahana vaty amin'ny ministera foibe, fa na ny mpampianatra ihany koa zany raha ho an'ny Madagasikara ray manontolo koa dia tsy afaka miteny hoe ampy. Eny ary sady tsetsatsiaritra kely ihany moa zany no fanararaotana ihany koa amin'ny fahitana ny tariparitry ny fanabeazam-pirenena itasy mikasika an'izay resaka hoe sekoly ny mpampianatra sy ny manodidina izay. Matetika ihany koa anisan'ny mampihena ny ireo mpianatra any an-dakilasy any andriamatoa leny mikasika ny fahalaviran'ny sekoly. Manahoana ihany koa mety hoe fijerenan'izay sy ny ho fandaminana mikasika an'izay raha ao amin'ny faritra itasy. Ia, marina zany zavatra voalazanao zany satria matetika zany ohatra hoe mandeha tongotra lavitra ny ankizy avy eo amin'ny EPP izy ohatra dia hoe ny CEG tsisy sy ny sisa dia mandeha lavitra, fa ankehitriny zany hitako ihany koa zany hoe ireo commune ao anatin'ny faritra itasy ireo efa manao ezaka be dia be. Atao anatin'ny volana vitsivitsy na teo an'izay efa maro zany ataontsika hoe ady fototra natao ny arahana tamin'ny commune, maro sekoly tokanana zany dia iny tena hitako zany izay ilay fiaraha-miasa sy fiaraha-miombonantoka, ary anatin'ireny commune ireny koa zareo misy fotoana mampandray anjara ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny atao hoe mponina eo an-tanàna dia hitako hoe mizotra tsara ilay izy. Raha sady miresaka an'izay mikasika ny commune izay any ianao dia sady somary hidirantsika lalina kely ngamba hoe manahoana ny mety hoe fiaraha-miasa ny eo anivon'ny train sy ny commune any amin'ny faritra itasy, eo ihany koa ny eo anivon'ny district, ny ataoko hoe resasika kely ihany koa mikasika ny solombavambahoaka, satria ny fanabeazana dia tena hoe tombontsoan'ny vahoaka tsirairay manahoana ny mety hoe fiaraha-miasa, fifandrindrana asa sy ny sisa manodidina an'izay. Ia, hatreto aloha zany dia azoko atao hoe tsara ny fiaraha-miasa amin'ireo entité rehetra no teneninao teo ireo. Mahafinaritra zany ary ny zavatra tena hitiavako an'zareo dia mahafantatra ny andraikiny izy tsy mijabaka ny anatina resaka hoe teknika, anatina pédagogie, fa kosa mitondra ny anjara birikiny zany. Dia izay no hitako mahafinaritra amin'ilay mpiara-miombonantoka zany any amin'ny faritra iny. Manao indray kosa ny mety hoe fiara-miasa amin'ny fitondrana ny aty amin'ny foibe zany indrindra ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, fa eo ihany koa indrindra ny eo anivon'ny fitondrana foibe ny fiadinana repoblika ny fanavaozana. Ia, izaho moa mahataliparitra izay no ataoko hoe andraikitra antonontonony, fa eo ireo mpitondra zany nanendry anaty eo dia manana zavatra andrasana izy hoe manaraka ny ataontsika hoe politika ankapobeny fitondrana zany, izay hitako hoe miompana bebe kokoa mihitsy any amin'ny resaka fanatsarana ny fanabeazana io, dia izay moa zany manatanteraka an'izany. Izay ny andraikitra, izay ny asanay, matoa ny ekenay zany ilay andraikitra dia mizotra manaraka an'izany. Eny ary 2024 tsika izao, taona 2024, 19 taona nahazoana ny fahaleovantena teo hatrany izay hoe tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana izay. Mpampianatra ihany koa moa zany ny vahintsika androany mazava ho azy, mpampianatra mpanabe aleo ngamba ho anontaniana ianao Andriamatoa taloha hoe manahoana ny fomba fahitanao an'izany fanabeazana izany amin'izao taona 2024 izao, inona ihany koa mety hoe tokony ho fanatsarana goavana mba hanatsaratsara hatrany an'izay sehatry ny fanabeazana izay. Ia, ny fomba fahitako ny fanabeazana hatramin'izay ela be izay. Ny fivoarana, mety hoe inona ihany koa mety hoe eto mba mila asiana fanatsarana kely dia mety hisondrotra ny letan'ny fanabeazana, rahantsika mahita angamba tsy dia verenantsika intsony ihany koa ny fanambarany ny tany anivon'ny iraisam-pirenena tany hoe T1 T2 ny niveau an'ny malagasy, manahoana ny mety hoe fahinonan'izay sy mety hoe fisian'ny ambopo hoe andaontsika hitondra an'izao dia mba hisian'ny fiakaran'ny lentan'izay fanabeazana izay. Ia, izy moa raha hiresaka ny sekoly sy ny fanabeazana isika ataontsika hoe netomboka tany amin'ny andron-dradama, fa tamin'izany tsika zany mbola tsy voazanaka. Avy eo nisy ny fanjanahantany dia nisy ny fahaleovantena.
Tamin'ny fitondrana ataontsika hoe repoblika voalohany moa zany tenako ataoko hoe mbola tsy teraka akory tamin'izany fa za kosa maheno ny tantaran'ireo ray aman-dreny hoe tena tsara ny kalitaon'ny fanabeazana ambony niveau ary ny fari-piainan'ny mpampianatra tena ambony zay aloha zany fahaizana azy satria ny eo amin'ny atao hoe tontolo misy ahy koa zany manodidina azy zany dia betsaka ny mpampianatra zany ao anatin'ny fianakaviana. Amin'izao tsika miteny izao natran'izay fotoana lava izay moa zany dia maro no miteny hoe marary ny fanabeazana mitotongana ilay fanabeazana. Io tsy nafandray foana ny hoe rafim-panabeazana ny mpianatra ohatran'ny ahoana koa ireo mpianatra ireo. Eo aloha zany ilay rafitra dia eo ilay mpianatra dia eo ny mpampianatra. Ny rafitra hoe mijerentsika zany mety hoe mila tsy hoe mety fa tena mila hatsaraina. Mila hatsaraina zany izy misy fanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika amin'izao zany satria efa mihazakazaka be zany atao hoe fandrosoana eran-tany fanatontoloana mihitsy dia itsika tokony maharaka an'izay. Zany hoe ny rafitra ampiasaintsika zany dia tokony rafitra mipaka amin'ny hoe filan'ny firenentsika satria samy manana filany daholo ny firenena rehetrarehetra. Dia itsika moa zany zao mbola azo lazaina hoe mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany ny produits locaux. Tsika tsy dia mbola hoe manana industrie ngeza be dia tsy maintsy miainga amin'izay aloha zany hoe ny rafim-pampianarana zany tokony hifandraika amin'izay ary koa nefa tokony haharaka ihany koa nefa ny teknôlôjia fa tsy hijanona fotsiny satria hoe tsika ny ataontsika zany hoe densité démographique atsika mbola ambany ny tany malalaka be dia hofanina ve hofanina hoe ho mpamboly daholo ve ny mpianatra tsy izay ilay izy fa tokony misy taranja zany ahafahany hoe taloha nisy taranja famokarana tany amin'ny EPP raha tsy diso za moa tena hoe tamin'ny sekolim-panjakana foana nianatra EPP zay ilay université arak'ilay hira dia tadidiko zany dia tokony haverina soa tsarainy ireny. Zany hoe ny ankizy zany ny mpianatra malagasy zany sady maharaka ny teknôlôjia no afaka mamokatra ihany koa amin'ny zavatra ilain'ny tanindrazantsika zany. Zany fanatsarana. Dia eo indray koa ny resaka hoe izay ny rafitra. Eo koa ny resaka hoe mpianatra satria na ahoana zany izay no itenenako hoe ilaina ilay resaka cantine scolaire satria ireo ankizy ireo zany mila fomba fiteny hoe izay voky maharaka ny namany. Mila zany ireo ankizy ireo mba misakafo ara-dalàna. Izay ny ran'ilay satria ninona fanazava hanazava ohatra ny mpampianatra dia raha hoe ny ankizy noana dia mijery plafond fotsiny zany dia tsy hiditra firy zany ilay fanazavana dia ho reraka be eo ilay mpampianatra dia omena tsiny ny mpampianatra nefa mifandray daholo zany zavatra rehetrarehetra samy parametra rehetrarehetra fampiankina dia izay nisorako be dia be amin'ilay hoe ireo ataontsika hoe mpiara-miombonantoka mampiroboroba ny resaka cantine scolaire io tena ilaina io fa io ihany koa fampahafantarana ny ray aman-dreny. Ilaina koa zany ny ataontsika hoe formation ireo ray aman-dreny mpianatra tenena foana manko hoe ataovy ampy formation ny mpampianatra fa eto ankehitriny dia miteny hoe ny ray aman-dreny koa mila omena formation ohatra raha tsy resaka zao resaka hoe sakafo. Ny sakafo ara-pahasalamana tokony ampahafantarintsika ny ray aman-dreny zany hoe sakafo ohatrany ahoana ny atao hoe ara-pahasalamana. Mety misy ny ray aman-dreny manam-bola manana fahafahana manome sakafo ny zanany fa déséquilibré ilay izy any amin'ny resaka kalitao hoe tonga dia matsiro be fotsiny ohatra mila mena formation. Dia ny ray aman-dreny ihany koa mila entanina zany amin'ny resaka hoe ohatrany ahoana ny tokony fitaizana ny zaza any an-tokantrano mba hifampitohy amin'ny fitaizain'ny mpampianatra any an-tsekoly. Satria ireo mila mifampitohy ireo zay ilay interaction. Mila mifampitohy ireo zay vao mahomby fa mba tsy hisian'ny rupture. Zany hoe mampianatra ny mpampianatra nefa zavatra hafa ohatra ny hitaizain'ilay ray aman-dreny na koa hoe mitaiza ny ray aman-dreny dia zavatra hafa no lesona azy ny aty am-pianarana dia izay zany mila mifanerasera tsy dia hoe formation ngamba ho an'ny ray aman-dreny sao indray ny ray aman-dreny hoe ahoana izay ity no omena formation fitarihanala aty amin'ilay resaka fanabeazana zany mba hifandray tsara zany ireo zavatra ireo. Fa ny ray aman-dreny koa misy mahay be, ray aman-dreny misy mpampianatra misy navita fianarana lavitra be sy ny sisa fa fitarihan-dalina mba
misy diapason zany ao amin'ilay izy. Eny ary ao anatin'izay moa zany marina mihitsy koa izay nitenen'ny Andriamatoa tale zay satria matetika somary mampanano sarotra ny eny amin'ny anivon'ny sekoly eny ny mampitovy an'ireo ankizy ireo raha vao hoe zao izy ny tany an-trano na zao izy ny tany an-trano dia ilaina mihitsy izay fitariana ny ray aman-dreny izay satria tena mifampiankina tokoa ny resaka fanabeazana. Mbola resaka n'ilay kalitao izay noresahantsika teo ihany koa izany Andriamatoa tale taloha tsika raha hoe miresaka hoe ny vao BEPC tena efa ambony zany fa amin'izao lasa ohatran'ny hoe mitotongana araka ny faneho-kevitry ny olom-pirenena hoe ny CEPE taloha tena olona manana CEPE taloha zany tena manam-pahaizana be, olona manana BEPC taloha zany tena manam-pahaizana be. Amin'izao nefa ny olona manana BEPC taloha ohatrany mitovy amin'ny baka amin'izao. Inona zany no tena hoe mety hoe mialatsiny amin'ilay fomba fitenena hoe mety hoe mikilosy kely ao anatin'izay ka mahatonga an'izay hoe fitondonganana na hoe tena lasa somary mampidina be ny lentany fari-pahaizana zanaka malagasy izay. Fahitako an'io raha fijeriko azy manokana tsy hoe ny programme loatra. Io zany resaka tolérance ihany koa. Tafiditra resaka tolérance satria raha mampianatra zany mpampianatra amin'izao fotoana izao somary tolérant kokoa zany noho ny taloha zany somary mety hoe masitsika kokoa. Zay vao lazana mila jerena mihitsy aiza hoaiza ny ampifandraisana azy satria le tolérance manko izao manko amin'izao na hoe efa malaza ny hoe zon'ny ankizy tsy azo kapohana ny ataontsika hoe punition corporelle tsy azo atao. Taloha zany tena hoe tady izaho moa zany anisan'ny voakapoka mihitsy ary za rehefa tena hoe anisan'ny motivé anahy taloha le hoe mianatra mafy mba tsy ho kapoka. Tsy midika akory zany hoe andeha hoe ho kapohana ny ankizy fa mila mitady zany tsika hoe ahoana ny fomba hiverenana izay le hoe motivation le mpianatra izay na ny fahatahorany an'le resaka fianarana io hoe ny fahavitana devoir sy ny sisa ny fihainoana ny tenin'ny mpampianatra dia mbola mila fikarohana kely zany izay fa tsy afaka tenenina aingana be. Mila mifandray amin'ilay hoe zon'ny ankizy vao aja nefa koa ny ankizy tena matahotra tsara ny mpampianatra, mamiasina ny mpampianatra dia ao anatin'ny fiarahamonina koa mila mifandray izay satria izay ilay hoe ny asan'ny mpampianatra. Ny asan'ny mpampianatra zany any an-tokantrano tsirairay manomboka. Tsika ray aman-dreny zany raha miresaka dia rehefa any tsika dia efa mamiasina ny mpampianatra dia tafiditra ao an-tsain'ilay ankizy izay dia rehefa tonga any am-pianarana izy dia manaraka an'izay. Fa raha sanatria ho azy tsy hoe nahita tranga izay fa ataoko sanatria. Raha sanatria zany tsika ray aman-dreny hoe rehefa miresaka tsika ny an-trano tsy dia mamiasina zany hoe inona koa le ramose iny le madama kely iny koa ohatra dia raha vao henin'ilay ankizy izay dia iny ny ancré ao anatin'ny sainy dia na any am-pianarana ary izy ohatry ny manana le tendance tsy dia mivaky. Zany fampitohy-betsabetsaka fa mila tena anaovana fikaonan-doha daholo zany zavatra rehetra. Eo amin'ny resaka fikaonan-doha ihany ianao nisy indrindra ny fikaonan-doha ny fanabeazam-pirenena izay nitotosaina tamin'ny fitondrana teo aloha. Manahoana ny fomba fahitanao azy ireny? Tokony tohizana ve? Tokony ho averina ve? Efa nisy ihany koa ny mety hoe asa mandeha taoriana ireny fikaonan-doha ireny sa hoe tena nijanona hatreo ilay fikaonan-doha satria nareo anisan'ny nanatrika an'izany amin'ny maha hoe mpampianatra mpanabe ihany koa. Ia, teto Madagasikara hitako tena mampiavaka antsika zany le be fikaonan-doha. Tsika tena mikaon-doha. Tsara zany raha ohatra hoe ireny vendin-kevitra tao anatin'ireny ho ampihariny satria lasa hoe za tsy miteny hoe lany fotoana fa anatin'ilay fikaonan-doha ireny tena mivoaka ny hevitra zany. Dia za zany mahita hoe jerena ny hevitra ao anatin'ireny ary ampiana ihany koa satria raha teo aloha zany tamin'ny fitondrana teo aloha tena betsaka ny fikaonan-doha fa ny réalisation na ny concrétisation an'ilay izy fanatanterahana tsy tena hoe tsy misy fa tsy dia ampy zany dia hatsaraina daholo satria zavatra rehetra zany hatsaraintsika. Isika tsy hoe miainga amin'ny zavatra vita fa hatsaraina daholo. Efa nisy asa vita ihany foana ne natao aloha
fa tsara itsika zany le zavatra rehetra. Raha mahita ihany koa tsika efa nanomboka tsela zay ny fikaonan-dohan'ny tanora saika manerana ny Madagasikara, manahoana kosa raha hoe somary averina kely izay fikaonan-dohan'ny fanabeazana izay ato anatin'ny fitondrana fanavaozana sa araka ny nambaranao teo izay hoe efa misy foana ny fikaonan-doha fa manahoana kosa indray izany mety hoe tokony eo fanatanterahana n'ireo fikaonan-doha izay efa tanterahana teo aloha ireo. Ia, tena ilaina le fisian'le fikaonan-doha ny fanabeazana sy ny fakakevitra zany. Dia iny moa ankilin'ny fitondrana foana ny fanatanterahana azy satria zareo manana an'le hoe fahafahana manatanteraka azy zany. Fa ny tiako tenenina hoe izaho zany manantena satria raha le fomba fiaingan'le fitondrana fanavaozana dia hitako hoe manana eritreritra tsara zareo mahakasika ny tanindrazana sy ny maha-malagasy. Anisan'ny nanatrika teny amin'ny centre de conférence international Ivato teny ihany koa moa izany ny mpanao gazety an'ireo koa tamin'ny fanokafana ny fikaonan-doha-pirenena mikasika ny fanabeazana. Anisan'ny tsy dia tena hoe nanam-potoana loatra ihany koa amin'ny hoe manenjinenjika asa be dia be fa reny verimberina matetika faneho-kevitry ireo mpampianatra ny resaka hoe tena mila jerena ny fandaharam-pampianarana eto Madagasikara. Manahoana ny mety fomba fahitany Andriamatoa Talehan'izay, mila fanovana tokoa ve fandaharam-pampianarana io sa inona ny tena mila jerena ao anatin'izay? Eny io izay moa mitovitovy amin'le resahantsika teo ihany hoe ia mila fanavaozana le izy, mila fanatsarana mba hifandraika amin'le tena hoe réalité zavatra misy iainantsika eto Madagasikara ary ny tanjontsika amin'ny ampandrosoana ny firenena satria fanabeazana ny fototra ny fampandrosoana. Eny ary matetika ihany koa reny fitarainana teo aloha teo hoe somary kely ny teti-bola ny fanabeazana, na ena indray ny teti-bola ny fanabeazana, atao ankilabao ihany koa ny mpampianatra ny fanabeazana somary tsy dia atao ambanin-javatra. Inona no mety hoe tokony ho fanatsarana ao anatin'izay raha ho an'ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ho itasy manokana dia atao ihany koa ny andravonana an'ireo ataoko hoe faneho-kevitra mikasika an'izay resaka hoe fanabeazana izay raha nareo manokana no mijery manahoana ny fomba fijerinareo mikasika ny politika-mpanjakana resaka fanabeazana, ny teti-bola-mpanjakana ho an'ny fanabeazana ihany koa. Ia. Izy moa ataontsika hoe raha fandravonana ny hevitra rehetra zany mila commission tsy afaka haraviko eto fa ny fahitako fotsiny an'le hoe manahoana ny atao fintiniko zany manahoana ny firaharahin'ny fanjakana le fanabeazana dia hitako hoe miraharaha zareo aloha raha tsy teny afa-tsy ireo ilay an-daniteny ao. Hitako hoe miraharaha ihany koa satria na ny filoham-panjakana matetika rehefa mikabary dia miresaka foana ny resaka hoe fanabeazana io zany hoe teny frantsay zany hoe impliqué be zany ny fitondrana amin'ilay fanabeazana zany. Anisan'ny teraka resabe ihany koa Andriamatoa Taleha ny mikasika ny hoe fanafoanana ny CEPE. Efa saika nirosoana mihitsy moa izany izy teo aloha teo raha ny hevitrao manokana tokony ho foanana tokoa ve ny CEPE sa manao ahoana mbola hoe tafiditra anatin'izay resaka hoe eo amin'ny fandaharam-pianarany eto Madagasikara izay. Ia, io moa misy lafin-javatra anankiroa ihany le izy. Raha teknika zany hoe bon tsy tokony tonga dia hitohy hatrany amin'ny collège zany hoe any vao manomboka hisy diplôma sy ny sisa dia mety hampisy zany mety hoe fanatsarana angamba ny niveau ny eritreretana an'izay fa amin'ny lafiny ray indray kosa nefa ny hitako mbola mampientana be andray aman-dreny zany hoe zanany hanala CEPE zany dia tena angamba ny loha mbola tsy eto io moa miankina amin'izay politika ny fanjakana ihany hoe inona ny hitany fa mahamety azy fa hitako hoe mbola mampientana andray aman-dreny aloha ilay hoe hanala CEPE ny zanany ataontsika hoe manao programma manokana mihitsy izy hoe rehefa zany hoe zava-dehibe zany. Marina fa mety hoe tentsika hoe CEPE inona moa nga afaka entina miasa sy ohatrohatr'izay fa
eo amin'le fientanam-pon'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra zany a hitako hoe mbola motivé be aloha zany ray aman-dreny manala CEP io ny zanako de io tsika ihany miara-midinika azy hoe zay mahasoa fa zay ny fahitako. Fa raha fomba fijerinao de tokony mbola hisy ihany hoe zay CPE zay aloha sa manao? Verina amin'ny resaka tolérance tsy mampaninona ary raha ho anahy manokana fa tsy za akory no mitondra ny politika ny akabean'ny fanabeazana fa raha ho anahy manokana zany tsy de mampaninona ary mbola misy ny CEP. Eny ary somary efa mamaraparana kely sahady tsika fa ny fotoana mandeha de mandeha hiresaka sika satria efa lany teny anivon'ny antenimieram-pirenena teny ihany koa ny lalàna mikasika an'ireo hoe tena fanomezan-danja ny teny malagasy, ny fanagasiana sy ny sisa ihany koa na zany mikasika an'ireo taratasy-panjakana maro na ihany koa mikasika ny fanabeazana sy ny sisa izay voalaza ao anatin'ireo andinin-dalàna maro samihafa ao anatin'ny volavolan-dalàna izay natolotry ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara atao amin'ny boribory-tany fahatelo taona. Manahoana ny fomba fijerinao an'izay amin'ny maha hoe mpampianatra mpanabe marobe ny faneho-kevitra hoe ohatry ny torina indray tsika zany raha mbola hiverina amin'ny fanagasiana tsy efa tokony efa mifanohatra amin'izay ve ny zava-misy misy ihany koa nefa tena hoe zay mihitsy ny tena tokony ho izy mba ho fanomezan-danja ny teny malagasy na ihany koa hoe be dia be ireo tsy mahay teny frantsay na teny vahiny dia tena hiteny malagasy io ny tena rena. Manahoana ny hevitry tale mikasika an'izay? Ny amiko aloha tonga dia teneniko hoe tonga soa ilay fanapahan-kevitra satria efa ela moa zany io no efa takina ilay hoe taratasy mpanjakana ve taratasy mivezivezy eto amin'ny tantsika ve dia tsy ho atao amin'ny fitenitsika. Matetika indraindray hitanareo zany reny le hoe lettre administrative sy ny sisa na atao hoe demande isa-tsokajiny. Matetika zany nataontsika hoe na any amin'ny tribunal na any amin'ny sehatra ministera tsirairay indraindray zany ny tsy fahafehezan'ny olona loatra le tena hoe dikan'le izay no mahandiso azy ohatra any amin'ireny sehatra ireny dia tokony hoe tsy midika akory zany hoe tsy ianarana le teny vahiny fa sady manome lanja tsika ny malagasy atsika, manome lanja ny firenentsika dia ampiasaintsika ny tenitsika amin'ny taratasy ny mivezivezy. Ataoko angamba fa eran'izao tontolo izao ohatra izany daholo ankoatran'ireny hoe département ana firenena iray nefa firenena kely hafa mbola ao anatin'ilay département ohatra hoe département français na commonwealth any amin'ny anglisy any fa dia tenim-pirenena no ampiasaina. Mety itsika izao mahita hoe mandroso be no any Chine ve dia mety hoe tenim-pirenena hafa no ampiasaina fa izao fotsiny. Mila ihany kosa nefa ny ataontsika hoe mesure d'accompagnement kely ilay izy tsy kely fa lehibe satria mila ampiroborobotsika zany ny fitrandrahana ny voambolana vaovao ho ampiasaintsika mba ho tena feno sy ampy zany le voambolana ampiasaintsika amin'ny teny malagasy satria ny zavatra hita tsy natreto atao hoe rakobolana malagasy ny ateviny mbola ataontsika hoe mbola manifinify raha aoharina amin'ireny hoe Petit Robert atevina be ohatr'izany rakobolana malagasy ohatr'izany dikan'izany mbola mila fikarohana zany amin'ny resaka voambolana dia nareo voambolana efa hita azany mbola hita ihany hoe tokony ho hatsaraina. Raha tsy resaka izao tsika hoe tsy fantatra ohatra hoe adolescent ohatra dia dikantsika hoe adolatsento nefa raha za manokana izao tsy hoe satria za spesialista amin'ny teny amatsoratra fa mahita hoe mbola tokony ho hatsaraina satria tsy dia malaza loatra n'ilay hoe adolescent zany hoe adolatsento satria ny adolescence zany âge de l'insouciance zany midola ny ankizy ao ny tanora fa tsy dia misento loatra satria misy an'izay insouciance zay zany ny misento ngamba ny ataoko hoe ny olona efa vokivoky taona no misento satria betsaka ny souvenir ozy izy ny irany aingy izay na mety koa izy mahita hoe misy fahampiterana fiarahamonina dia misento izy fa ny adolescent tsy misento fa ny adolescent zany mbola ao anatin'ilay hoe manala azy sy ny sisa dia tsy dia madika hoe mila hatsaraina. Za tsy miteny aiza ampiasaina intsony le hoe adolatsento fa hitako hoe mila hatsaraina. Ohatr'izany koa le hoe andikanan'ny ordinateur zao ohatra ny hoe solosaina dia nefa raha mbola amin'izao aloha mbola tsy dia hoe mahasolo ny saina loatra satria ny ordinateur programmena fa ny sain'ny olombelona kosa afaka manao autoprogrammation zany fa mbola any amin'ny futur any ngamba mety ho tanteraka ireny film ireny hoe Skynet sy ny sisa manao autoprogrammation ny ordinateur izany hoe mbola mila hatsaraina ary za zany mba mangataka manao antsoavy hoe
andery itsika ny mpiara-miombonantika rehetrarehetra anatin'izany fikarohana ny voambolana izany mba hifanampy an'ireo akademisiantsika amin'ireo mpampianatra mpikaroka amin'ireo mpianatra mpikaroka hanatsarana n'le voambolana malagasy hanampiana voambolana vaovao zany. Miresaka an'izay hoe fampiasana ny teny malagasy isika amin'ireo hoe taratasy-mpanjakana sy ny sisa, aiza ny tena hoe toerana tena tokony hoe eto amin'ity sery ity, eny amin'ny didim-pitsarana ve, eny amin'ny fitsarana ve sa eny amin'ny fonja, eny amin'ny hôpitaly no tena tokony isiany izay hoe fametrahana mazava tsara ny teny malagasy izay? Ataontsika hoe rehetrarehetra mihitsy zany, misehatra rehetrarehetra satria isika koa zao vao hanao ezaka mbola mila miezaka be nge tsika amin'ny resaka fanabeazana eto Madagasikara, mbola mila miezaka be tsika dia mba tokony zany le vahoaka aloha zany efa mbola tsy hanana hoe sanatria hoe misy taratasy hanao fangatahana anivon'ny commune na fokotany na fitsarana any dia iny ve no andeha andoavan'ny olona vola le vahoaka zany vadika eo ty fa tsy hainay, ndraindraiky mety hisy ny fitaka ao anatin'izany, mety hisy ny fanararaotana anatina taratasy tany ohatra sy ny zavatra rehetrarehetra dia hitako hoe tsara mihitsy ilay izy aloha tonga dia amin'ny teny malagasy dia hain'ny malagasy. Anisany somary ahitana an'izay olana izay moa zany ny resaka valim-pitsarana na didim-pitsarana, tsy fantatry ny olona le izy satria ilay izy amin'ny teny frantsay avy any ambanivohitra be ilay olona dia lasa miteraka fifanolanana na ataoko hoe amin'ny fotoana somary hiverenana eny amin'ny fitsarana raha ka amin'ny teny frantsay ao dia sahirana ny vahoaka malagasy dia anisany hoe iombonana hevitra angamba izay hoe fametrahana ho laram-pahamehana ny teny malagasy izay. Mamaraparantsika Andriamatoa Talia ho eto ary ny afatra izay tena hoe fanomezana sehatra ny vahiny izay tonga mandalo eto amin'ny aleo resana anao ny sehatra. Ia, ny misaotra anao Andro, ny afatra angamba ny tsy dia hoe be dia be satria efa voalazantsika teo daholo ny manodidina ny resaka tontolon'ny fanabeazana fa na tsy dia misy be dia be ary dia misy ihany ny afatra. Ny afatra moa zany dia hoe andao tsika irahintsika amin'ny fanatsarana n'ity fanabeazana ity, ny fanatafitana an'ireo mpianatra zanatsika ireo satria ireo no avin'ny firenena, dia amin'izay zany rehefa atsy ho atsy mba ho hitantsika mihitsy hoe ny sehatra rehetrarehetra dia isika malagasy no mpitantana, isika no patron eto amin'ny firenentsika. Avy amin'ny alalan'iny nefa tsy maintsy any amin'ny resaka fanabeazana, fanatsarana fanabeazana, fanomezana hasina fanabeazana ihany zany rehetrarehetra zany satria tsisy hoe zaza vao teraka dia hay raha tsy ampianarina. Dia mankasitraka anao ny vahiny tao anatin'ny fandarana ilay resana anao ny sehatra. Misaotra, mankasitraka Andro, mankasitraka ny TV Record, mankasitraka ny mpijery antsika fidèle amin'ity chaîne anareo ity dia misaotra indrindra to. Mankasitraka. Dia ankasitrahana toraka izany ihany koa isika rehetra tena tokantrano izay nanaraka anay hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany nanaraka ny fandarana ilay resana anao ny sehatra. Toy ny mahazatra ihany koa moa izany ho anao izay hoe maniry ny vahiny ato anatin'ny fandarana dia mba nasanao hiantso ny service commercial na ny sampan-drarany ny ara-barotra eto amin'ny Record Madagasikara fa dia vonona indray anao izy ireo ampafantatra anao ihany koa ny pitsopitsony rehetra tsara ho fantatra mikasika an'izay hoe fivanianana ato anatin'ny fandarana ilay resahana anao ny sehatra izay. Amin'ny manaraka vahiny hafa dia loha hevitra hafa indray no entin'ny fandarana manome fotoana anao ary amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.